Atolotra antsika rehetra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy tonga saoty anaty fandarana Sahila sao indray fotoana ifanomezantsika isaky ny sabotsy alina eto amin'ny fahitalavitry ny MBS arahana amin'ny onjam-peo arahana amin'ny tambazotra ihany koa toy ny mahazatra iarahako amin'ny namana Clémence Rarinirina manolotra ny fandarana miarabanao Clémence tonga soa indray isika amin'ny rahavavy ato anaty fandarana miaraba ihany koa antsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS dia ny Sahila sao zany miarabanao ihany koa namana Lilira Farala ny vaovao aloha ny vaovao mafana dia ny resaka barea Lili mafana misy mbola tsy amin'ny toromaso mihitsy ny andro an'iny ary nanomana ny tsakitsaky maro isan-karazany fa dia akory moa boribory ny baolina misy fotoana mandresy misy fotoana mba resy ihany koa ary betsaka ny zavatra azo ambara betsaka ny manome tsiny fa nanamarika angamba ny fihetsika sy ny valiteny izay nentin'ny mpanazatra tena hita hoe nampahery ary marina be le teny hoe rehefa resy dia miara mizaka ny faharesena fa tsy misy iray na roa mena tsiny na izany na zany Clémence betsaka ihany ny somary nitaraina ny amin'ny hoe sao dia mba misy coup d'arbitrage kely sy ny sisa eo moa tsika fa ny zavatra tsapa kosa aloha ary tsy maintsy ekena dia ny hoe mafy le Sénégalais ary hita taratra hoe tena efa nokajiny sy nijereny tsara ny fomba ahafahana miady amin'izay taktika efa nanany ekipan'ny Barea fa dia iady larana fahatelo tsika izay ngamba ny azo lazaina Clémence Rarinirina iady larana fahatelo isika dia mirary fahombiazana ho an'ny Barea zany izany lalao zany moa dia ho tanterahana ny zoma ho avy izao andeha koa isika hiresaka ny endrikendriky ny fandaharana amin'ity alina ity andray vahiny isika toy ny mahazatra rehefa avy eo ka vahiny roa sosona no horaisitsika androany vehivavy avokoa izy ireo ny voalohany amin'izany horaisitsika dia ny ramatoa Doris Rakoto Samuel diso fatatsika loatra dia tsy iza fa ny vadiny Mahery Manandafy na Imalama hitafatafa amintsika mikasika ny fahitany ireo raharaham-pitsarana izay nanenjehana ny Malama izay niakatra omaly moa zany ny anankitelo tamin'izy ireny ary iresadresaka ihany koa mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny any amin'ny tapany faharoa kosa isika dia andray ny ramatoa Jery-Solala izay filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra eny amin'ny pavillon Analakely eny iresadresaka mikasika ny olana izay sedrain'ireo mpivarotra efa volana maromaro izao io fikambanana mpivarotra io moa dia antsoina hoe Fimpava Mijoro eny araka izany dia afana ny fiarana ary antenainay fa tsy saraka aminay hatramin'ny farany ato anaty fandaharana ianao toy ny fanaontsika anomboana ny fandaharana alohan'ny ampandrosoantsika ny vahiny voalohany dia andao santaritsika amin'ny alalan'ny fanadiadiana ny fiarana ka ity fanadiadiana izay notsongaina tao amin'ny vaovaon'ny Real TV Madagasikara ity no andao hanomboantsika ny fotoana ary mbola mijanona any am-ponja hatramin'ny 4 Janoary 2024 i Mahery Manandafy raha ny didim-pitsarana nivoaka androany nomelohan'ny fitsarana igadra roa taona an-tranomaizina mantsy ity Papanelina Closity no ny raharaha fanalana baraka nataony sy firaisana tsokombakomba amin'ny Aurélien araka ny fitoriana nataon'ilay polisy miasa eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ary rehefa nampidirana azy am-ponja Vonjomaika rehefa niakatra fampanohavana ny 4 Janoary 2024 lasa teo raha misa telo moa ny akaran'ny Mahery fitsarana androany nanomboka tamin'ny iray ora tolakandro raha tokony natao tamin'ny 7 ora maraina no ny fanovana ny ministère public nandritra ny fitsarana voaka moa zany ny didim-pitsarana fitsaranan'ny Mahery izay nitora le teratany vahiny dia le teratany vahiny nitorany Mahery sy ty polisin'ny présidence ty nitorany monsieur Aurélien Napoléon sy Mahery Manandafy afaka mandiodio zany le teratany vahiny nanao menace de mort any Mahery neny Mahery indray le teratany vahiny nitory azy amin'ny hoe resaka diffamation 18 mois ferme sazy miatra saziny neny le polisin'ny présidence ihany koa tamin'izy rola tamin'ny Mahery sy monsieur Aurélien Napoléon 2 ans ferme saziny me fitsarana any Mahery mbola nahazo sazy roa taona an-tranomaizina ihany koa i Aurélien izay nangalany Mahery Manandafy ny anarany Blancar mikasika io fanaparitahana fitaovam-piadiana Mahery vaikio androany tsy manana fahaleovantena ny fitsarana raha izo didim-pitsarana nivoaka androany izao hoy Doris Rakoto Samuel 2 ans ferme ihany koa neny monsieur Aurélien izay nasorony Mahery moa izy tao anatin'ny fanadiadiana teo zany hoe anarana ny nanontaniako an'ilay olona fa ny fitsarana dia nitazona anazy hatramin'ny farany ka le tsindra avy any ambony io hoe idio reo dia nitanterahany fitsarana le izy eto mialatsiny fa tsy manana fahaleovantena ny fitsarana amin'ity raharaha ity tsy rarany izao zavatra ataonareo izao maro ny olona voatontonona sy hita sary ao anatin'ny raharaha io ho ny vadiny Mahery Manandafy saingy nina tsy antsoina sy tsy asiana resaka hoy Doris Rakoto Samuel izy dossier ao anatiny io
anana misy dossier ao maro ny olona voatonona ao anatin'io izay nytonono monsieur Aurélien maninona tsy jerevana fitondrana malagasy le izy maninona tsy anaovana enquête efa nisy olona faty olona maro be nke tao anatin'io misy olona mbola voatonona anankitelo teo maninona tsy napetsony reny olona reny nenona réseau io dia tsy haiko nareo izay miraitsy kombakomba ao anatin'io za efa mahita sary miparitaka any fa eto tsika fa aza misy mitsoka eto izany Nilaza i Doris Rakoto Samuel fa tsy hijanony eo mandrakizay ireo mpitondra amin'izao ireo ary niantso azy ireo tsy hiala eto Madagasikara ny vadiny Mahery-Lanto rehefa ho avy ny fotoana ialan'izy ireo eo amin'ny fitondrana. Tiako hisarihana saintsika malagasy vahoaka malagasy eto izany dia efa mitodika tanteraka amin'ny vahoaka malagasy jerevo ambony jerevo ambanitry vahoaka rariny ve zao zavatra iainantsika izao maninona rehefa niteratany vahiny no mitory sady tsy alefa AMD notoriana tsy alefa AMD afaka majuju no fisalasalana tsy haiko majuju fa maninona zavatra ohatr' izany 18 mois ferme mena le olona dia 2 ans ferme mena le olona zao fitondrana zao zay eto dia miantefa amin'ny fitondrana malagasy fa efanareo io mandalo io fa ny alahelonay vahoaka sy ny atezeranay aminareo eto tsika ifankahita eto ary aza misy miala eto nareo. Ho avy amin'ny tolona hafa noho izany Doris Rakoto Samuel fa tsy hijanona amin'ny maha-pampaneny lakolosy intsony raha nambarany. Mety tsy tapitra eo amin'ny fampanenombana lakolosy mahery no mpampaneny lakolosy fa za vadiny mety hafa indray ny tolona hoetiko. Mbola nanamafy ihany koa moa ny vadiny Mahery-Lanto Manandafy fa tsy azo ekena ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Mbola ho avy ny tena ny taky ny anasaziany ireo mpiraitsy kombakomba amin'ny raharaha maloto eto amin'ny firenena. Mirabanao indray ary Ramatoa Doris Rakoto Samuel mivahiny eto anatin'ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny MBS. Faly miarahaba-ny Madame Clémence dia faly miarahaba-ny Madame Lily dia mankasitraka mankatelina amin'ny fampiatranoana ato amin'ny fandaharana Sahila zao faly miarahabantsika ny tokantrano ihany koa dia mankasitraka ny MBS koa nanaiky ny fampiatranoana ny tenako izany. Inona raha tsika teo iny ny vaovao izay nitranga omaly ho anao manokana Doris Rakoto Samuel fitsarana ara-draniny sa fitsarana politika no nitranga tamin'ny malama. Raha tsika nahita moa i zava-nisy omaly iny raha ny fomba fijeriko an'ny reny didiny voky reny dia fitsarana ara-politika mazava be reny. Patsahiviko fotsiny tamin'ny na mifampisamborana ny Mahery tamin'ireny 1er janvier hoe vao nivoaka izy 31 dia namoahana mandat d'arrêt 1er janvier. Izany aloha zany dia efa politika izany. Tsisy zavatra efa fiara 2020 no nizanona fongarina zany dia iny zavatra omaly iny vao may manaprofo iny hoe fitsarana ara-politika zavatra niainan'ny malama omaly. Ramatoa Doris, ahoana nandraisanao manokana hoe lay vazaha izay notorian'ny Mahery-Lanto Manandafy nanao menace de mort ndraisantsika foana izany nafahany fitsarana fa i malama kosa nosaziana tena hoe sazy famonjana sazy miatra avy hatrany. Araky ny nambaran'ilay vazaha moa raha nametraka fitoriany Mahery tamin'ny izy nanao menace de mort an'ny Mahery dia hozy ilay vazaha hoe j'ai les moyens. Baribary zany tamin'ireny zavatra omaly ireny hoe maninona fitoriany Mahery an'ity teratany vahiny ity tamin'ny resaka fandrahonana ho faty azy no navela afaka tamin'ny fisalasalana izy le teratany vahiny zany. Amiko zany nampiasa an'izay moyen ananan'izay izy tao amin'ny sehatra izay ndraikitra ny ty dossier rehetrarehetra ty. Mety ao fitsarana, mety ao ny tany amin'ny polisy izay nanao ny enquête satria raha nienony fanazavana omaly momba ny fitoriany Mahery iny tsy mivoana velively tamin'ilay zavatra nytenen'ny Mahery ny zavatra nytenen'ilay teratany vahiny fa teny kely tany amin'ny farany no novainy. Novainy zany le izy hoe la police va te faire cracher ozy izy raha tokony hoe j'ai les moyens de te faire cracher satria marina fa nitady ny source izy ary tena naverina fa nitady an'ilay source izy hoe taiza ny loharanom-baovao nazahoany Mahery an'ilay izy le mombanazy zany dia amiko zany le raha iny omaly iny dia tena nasehoany mihitsy hoe nanana moyen izy nafahany
afaka no fisalasalana mba tsy namezana azy fafahana majiojo moa zany. Nambaranao teo moa tao anatin'ny fanadihadiana izay narahantsika teo iny namana Doris fa hoe nataon'ny mpitory izay nandetehana ny Aurélien na dia niezaka nanala azo mafy azy malama zany nandritra ny rarapiny fotoam-pitsarana izay nitanterana omaly inona no mety ho ao ambadika izay raha ny fijerinao azy? Tiako ampahafantarina ny mpanaraka ny vaovao aloha dia i monsieur Aurélien zany raha nanontaniana dia mahery tena nanala anazy arak'izay le hoe ny anaran'le police tao amin'ny présidence zany no nangatahany mahery taminy izay fotsiny ihany. I ty teratany vahiny ity sy le Aurélien koa tsy mifankalala raha tsy ny ampitsony mahery ny ampijirina MD le MD voalohany no netiny ity police ity tany amin'le teratany vahiny zany i monsieur Aurélien dia ohatry zareo vao mifankafantatra fa ny tao alohan'izay tsy nafantatra nio teratany vahiny io mihitsiny zany le monsieur Aurélien. Entre le monsieur Aurélien sy le botomanonga le police ny tory moa zany misy problème personnel entre andry zareo tany zany. Dia akoatr'izay moa zany amiko zany le izy ohatry ny efa systématique le didy mivoaka maly ohatry ny hoe zavatra efa voahomana meloa le izy dia tsy maintsy naledika fotsiny ny tany tsy nieno izay fanazavana omaly akory ny tao amin'ny fitsarana hoe zao ny enony ny andaniny dia zao enona ny ankilana olona tsy mifankafantatra ireo olona mahery tena niteny mihitsy hoe tsy anarana ny nanontaniako izy tany tamin'ny fampiresaka telefônina dia amiko le izy tena zavatra efa voahomana meloa zany re zavatra reny. Zavatra efa voahomana meloa izy ianao ianareo niatrika ny fitsarana iny ho anareo manokana inona ny tena nandrandrainareo hoe mety ho vokatra ilay fitsarana omaly raha mipetraka kely teo amin'ny toeranareo? Tsy ny andrandra ineniny zay raha ny zavatra efa niainana teo nandritra n'izay volana maromaro nitazomana ny mahery sy araka ny teneniko teo hoe fomba nisamborana ny mahery tamin'iny izy ny voaka ny MD an'iny zany. Malenge mahery namerina tao amin'ny fitsarana hoe mantsain'le substitut zany hoe izy le niresaka WhatsApp aminao izy taminy za natao enquête au parquet. Namaly moa zany le ramatoa hoe zoako no miresaka amin'ny rehetrarehetra zoany zany le izy dia zay. Donc tao aorianan'ny rendretreretreny tsy nanantena ininona mihitsy izay tamin'izao aferany mahery zao ary zavatra efa nampozony mahery io zavatra rehetrarehetra omeny io hoe vesatra tena maximum no omeny fanjakana asain'ny fitsarana ho tanterahana. Raha-pangona moa zany raha jerena amin'ny ankapobeny dia miampy an'le sazy noho ny raharay izay nolazaina fa hoe famoahana vaovao tsy marina izay navoaka ny fitsarana tany Toamasina dia sazy hatranomaizina 7 taona sy tapany zany no mila efainy malama. Fantaniana voalohany hampiakatra ny raharavy ianareo faharoa inona zany zao no ataonao manokana ianao Doris Rakoto Samuel ianao raha teo omaly raha narahantsika tao anatin'ny fanadihadiana iny ny teny hoe iroso amin'ny tolona hafa indray. Raha iroso amin'ny tolona hafa za Doris Rakoto Samuel zany milaza mahita matsapa lalipaka aty anatoko amin'za manokana fijaliana tena enjay ampitondrainy zao fitondrany zao ny vahoaka malagasy. Tolona hoentiko manaraka tsy mbola androany angamba ny tenenako an'izany fa manome toko fotsiny ary mianina angamba ny tsy ataoko fa iroso lalindalina kokoa arak'izay azo atao mety anao mouvement mety tsy fantatro mety hiditra amina antoko mety anangana antoko tsy fantatro hitatsika eo moa zany ny toyan'izay. Manahoana ny kesikany hoe mampiakatra ny raharay ianareo? Ie zay moa zany tsy onona fotsiny amin'izao hoe anao appel zay satria zoanay zay zoan'ny olom-pirenena tsirairay ny manao an'izay dia ampiakatra. Misy fantaniana anankiray hafa ty namana Doris resaka ny hoe malama any amponja isika amin'izao fotoana izao mikasika ny malama moa zany efa nisy ny fametrahana anazy place Monsou Mandado
radio dépôt na fampidirana vonjomaika atao anatin'ireny kirarazy ny tsaraina omaly ty a tamin'ny voalohany izy toatrany tsaratsara kokoa ihany lay toerana izay nitazonana anazy a taorian'ilay nivoahany tamin'ny faraparany taona teo araka ny teneanao teo de lasa natambatra any amin'ny fonjany daholobe izany hoe any amin'ilay tena hitarainany maro ary na ny fiarahamon'ny pirenena na ny olona rehetra izay mpanadiady fikambanana maro samihafa raha de isan'ny mitondra fitarainana ny amin'izany situation carcérale na ny condition de détention any amin'ireny fonja ireny a manahoana sy manahoana no iainany malaman'izay zany psychologiquement sy hoe tena hoe iainana an'izay amin'ny ankapobeny. Marina de marina tokoa amin'izao moa izy zany a nalefa any amin'ny fonja zay misy ny quartier olona maro roapolo amby zato eo zareo raha tsy diso ahako a no ray trano baiko koa moa le izy baiko midina manatanteraka ny ao amin'ny indesty ny ao amin'ny administration sy ny ao amin'ny resaka fonja zany tsy famezatsiny iny fa ny olona rehetrarehetra fa tokony andeha ho any ary afaka mandeha ihany donc sorako an'Andriamanitra le vadiko fa olon'ny vahoaka tsy de nanano sarotra loatra moa zany zay zavatra zay hoe ny adaptation mahery amin'izay toerana izay a zay tena isorako an'Andriamanitra hoe sava tsara izy ihany fa ny tiako tsipihana kely fotsiny a androany a zany nahita vaovao tamin'ny Facebook a sy nalefa tamin'ny gazety anga izay milaza nitondra ny anarako manokana moa izy zany ny fianakaviany mahery hoe mandovola mahery tsy afaka mandro raha tsy mandovo sara ny mahery tany amin'ny infirmerie nandovola be eto ahako a de mandaha an'izay tranga izay marina nisy fotoana mahery a nihetsika ny crise d'asthme de nalefa tany amin'ny infirmerie izy pour fotoana vitsivitsy zany a fa tsy mbola nisy na ray andro na olona iza tao a nakavola tamiko a na tamin'ny mahery de eto a de manao antsoavo amin'ilay tompon'ilay compte a mba hanao démenti ary eto koa de mampilaza ny zay olona tompona andraikitra momba an'izay zany hoe tsy isany zavatra zany sody mantsy de izay indray ny anaovana pression any amin'ny fonja zany hoe misy zao tsy nisy isany zavatra zany a raha ho ana manokana ny azoko tenenina fotsiny a de betsaka ny resaka mandeha momba an'izay fonja zay ankehitriny marina hoe tsy de misy miraharaha loatra ireo mpiasa amin'ny fonja ireo fanazanana tsy zany a misy izareo ireo a miezaka manatsara ny condition de vie ao amin'ny fonja na de sarotsarotra ara ny condition de travail andry zareo zay aloha de apetrako izay hoe misy ezaka zany a ataony any amin'ny fonja. Ya hijan'ny eo amin'ilay sehatry ny fitsarana ihany aloha sika Doris njahatra hita tamin'ireny fitsarana CCS reny zany de hoe totsapa hoe acharnement no mahazo ny malamy satria fantatsika ohatra amin'izao fa tsy izy irery fa mbola rajona ohatra any amponja no natao savant tranony a etsy andany ro limercia any amponja nefa de mbola namoahana IST ihany koa ary na de efa tsy salama zay fandraisahana foana zany a de tsy avelan'ny fitondrana mitsabo tena ivelan'ny fonja inona ny tena atahoran'ity fitondrana ity ka mahatonga azy manao an'izany fihetsika rehetra zany raha ianao manokana manontaniako raha fijeriko manokana fitondrana kanosa efa matahotra ny orava tsy mahatoky tena tsy mahatoky valeur no mampanao fitondrana sadika koa mampanao acharnement olona ohatran'ny reny tena hoe any amin'ireo olona ireo ny analanitra ireo fony sa ny atezerany a amin'ny tsy fahombiazana zareo ange no mitondra nareo no mitondra tokony mizaka nareo ny atezeram-bahoaka marina hoe tsisy amin'izao ankehitriny izao angera manao sondage tsika na misy pomba n'io fitondrana io tamin'izany ary raha misy folo a ngambany ataoko hoe telo efa tsy fidiny aza sisa satria mety hoe mikarama izy misy tombotsoany ao fa tena sincèrement honnêtement ny resahana an'izany a mety anotsiny zareo any lalany ihany koa fa tena amin'ny maso tsy miangatra zany a
tena efa tsy mahafapohan'ny vahoaka ntsony ka mety reny zavatra rehetrarehetra reny no fantany satria zareo koa mandefa olona sy mahafantatra an'izany ange de mety ny atezerana momba an'izay rehetrarehetra zay a de any amina olona vitsivitsy no aparina le zay mahasadika zay moa zany. Isan'ny nitorinan'ny malama moa araky ny efa nresahana teo a ny fampafantarany ny fisina firaisana tsokombakomba amin'ny resaka trafikana bala. Misesisesy ireo fanafiana amin'ny tapedina tao ao a marobe ny namoiny ainy ny maratra ihany koa nivoaka koa ny vaovao andro vitsy lasa izay fa hoe conteneur 10 feno fitaovam-piadina izay nogiazana no nanjavina izay isan'ny navoakanao moa zany tao amin'ny tambajotra-tserasera inona no mety ho ahina ho vokatra zany rapitso Doris. Iny vaovao navoakako iny moa zany nalaiko tao amin'ny site ny La Gazette loharano zany a de La Gazette no nangalako an'ilay izy raha ny analiziko amin'izao zavatra misy zao a raha ho avy ny fifidianana raha isy ny fifidianana zany koa mbola paraingo zany amin'izao zavatra ianantsika zao analiziko manokana ity a any ambanivohitra any mantsy zay avy any ambanivohitra de fantatro tsara ny zavatra misy moa za terra be rehefa miresaka hoe zavatra hitako foana ny any teneniko rehefa fotoam-pifidianana ohatran'ireny a de ezahana créena ohatra hoe misy fanafiana ry de alefa daholo ny vatan-dehilahy rehetrarehetra amin'iny fotoam-pifidianana iny tsy maintsy manara-dia ohatra amin'iny fotoana iny zany a no mandeha amin'izay ny alabato rehetrarehetra amina biro-pifidianana maromaro le any ambanivohitra be tsisy pahitany nisy foana zany hatramin'izay ary pratika nisy foana fa tsy haiko amin'izao zany matoa ny La Gazette miteny an'ireny a mety tena fanafiana tsy fantatro intsony no ataondry zareo hoe zone mety zone betsaka ve zany no kendrenanao an'izay raha taloha izy mety hoe zone vitsivitsy de amin'izay arakaraky ny isan'ny mponina koa mantsy no isan'ny iny izy ity ny isan'ny mpifidy zany a no isan'ny vato azondry zareo fa raha zone mivelatra le izy a de mety ho maro ny vato azondry zareo any angambany zany no fanaovako analizy a iny vaovao navoaka La Gazette iny. Miaino antsika telo miresaka eto de matsiaro kely an'le toriten'ny pasteur Jacques le hoe any amin'le fitaovam-piadina indraindray ny dahalo aza manana tsara lavitra noho isika de mamperitreritra be miaino an'le zavatra nazavainao teo Doris fa ndao hivadika zavatra hafa kely sika isan'ny vaovao malaza ihany koa melohan'ny idirantsika amin'ny vaovao politika rehefa aveo de nanamarika antsika rehetra ny fandalovan'ilay rivo-tozatr'i Aneso farany teo Madagasikara zany de tena nizaka zavatra be desaka voakasika avokoa maro be ny favoazana saingy raha mihoatra amintsikaritra amin'izay ny zavatra hita de zao tsy de nisy fanampiana firy avy any ivelany savy andeha ho ataoko hoe mety iso avy ihany fa mbola ela mbola ho ela be de te antany anao hoe ho anao raha ny hevitrao mety midika inona zany fa ny zavatra hita aloha hatramin'izao mbola tsy misy le izy ka amiko le fanjakana zany sady teo atsy izy a ny teo ary teo ato izy a satria ato ry Biden sy ry Macron ao no misy ny MCA Millennium Challenge Account a ny FMI tsy afampiala amin'ireo zay a natonga niny ministry najabaka nalefa nanao an'ireny zavatra reny ato amin'ny ankilany koa nefany a mendrandra ny fampanantenana rivotra ny Poutine izy amin'ty 900 millions de dollars sa ohatrina le chiffre teo zay fampanantenana rivotra ka ny mpiara-mombina antoka tsy vendrana tsy azo fitapitahana ohatry ny fanao mahazatra hatramin'izay zany zay mifanao mahazatra teto amintsika tsika malagasy no vendran'ny teto de veriny fa ohatry zany ihany koa ny mpiara-mombina antoka rehetrarehetra de amiko zay mahatonga ny zareo ireo a miemotra satria fantany daholo angeny atsipirian'io zavatra rehetrarehetra io tsy hoe mody asorinao ny ministra nefa ianao tsy manao taratasy akory ny mandeha any amin'ny zay tokony anevasana anazy de hoe ilamilamina fotsiny amin'izao io zavatra io fa ny any ivelany tsy vendrana be.
vaovao isan'ny tanany sainy mpanara-baovao ihany koa ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena tany ilaka est farany teo fa hoe atsaratra ny fanamboarana fotodrafitrasa fa dia ifantoka amin'ny lafiny sosialy ny fanjakana manankorotana tanteraka ary mifanipaka tanteraka ihany koa amin'ny voarakitra ao anatin'ny tetibolam-panjakana nefa izany zavatra izany inona no ao ambadiky ny faneho-kevitra nataonyiny Doris? Amiko le fanjakana angefa fahity nasorona ny fera volan-kinapsa be da be zavatra tsy nanjary teto. Amiko tena filana bala le izy. Mpamatsy vola ihany koa miemotra zao satria araka ny teneniko teo hoe tsy azo ambakana ry zareo ireo. Mijery fitantanana eto Madagasikara izy tsisy mandeha amin'ny zelonina ny vola ohatrany hoe alainatsy dia alefatsy dia manao katro ohatran'ireny manao katro reny. Aty tsika ny afaka manao katro fa ny firenena matanjaka ohatran'ireny tsy afaka anaovana an'izay dia amiko ilay izy tena hoe fialana bala sisa dia fanomanana ny propagande dia tsika nefa ny tsarotsika dia volantsika malagasy ireo atsembohanao io fa tsy anazy rery io. Fanamariny akabeazan'ny olona moa dia hoe dia nylaniana soma tsara ilay finy nefa dia ankehitriny dia izao zavatra resahana mampametra-panontaniana. Ankoatran'izay resaka anankiray ny filoha Andry Rajoelina tany Vatomandry dia nanameloka ny mpanao politika. Nambarany tamin'izany hoe izahay mpanao politika hoy izy no mamotsika ny firenena. Tsy mijery lavitra, tsy mijery ny hafa fa ny tenanay manokana. Izany hoe tehiteny ve zany hoe miaiky ny tsy fahombiazany ve zany le filoha sa inona ny mety antony nahatonga azy namoaka an'izay fitenenan'izay? Iza ny tiana melohana sy omena tsiny sa ka na hoaiza nge amin'ny firenena tsy maintsy misy mpitondra, tsy maintsy misy ny hoentiny. Mpitondra ianao tsy maintsy mpanao politika. Ny amiko fotsiny hitako amin'izao izy zareo angamba sy ny ekipa ny tiany tenena satria fangaro daholo ny businessman. Amiko izany tokony hiavaka tsara mihitsy ny mpanao politika tena hoe purement politique. Fa ny amin'izao fitondrana izao ange mpanao business rehetrarehetra ny tafiditra ao donc raha iny zavatra ny tenenina iny dia zareo samy zareo angamba no tokony hifandiny tena fa misy olona betsaka eto tena mpanao politika ary tena hoe miaina anatin'izany ary miasa saina ny amin'izay resaka politika izay tsy omena sehatra fa ny mpanao business ny lasa mpanao politika dia ao ny efena nanaovana ny afera ratsy rehetrarehetra tsy zatra tamin'izay ka tsy mpanao politika mihitsy no meloka fa zareo tsy mpanao politika fa lasa manao politika. Farany Doris Rakoto Samuel manoloana ny fahasahiranana eto amin'ny firenena ianao toy ny resaka hoe propagande dia misy ny milaza fa mikatsaka mafy teteza mita ny fitondrana, misy ny milaza an'izany mba tsy hirosoana amin'ny fifidianana fa ametraka kosa fiaraha-mitantana mba hisiany fanalavana ny fepitoana iasan'ny filoham-pirenena. Fanontaniana tiako apetraka aminao vahaolana ve zany sa tsy raha toka izay tokoa ny zavatra mety hitranga? Ny antony mety hisafidianana an'izay angambany satria izy efa zatra le manjaka par ordonnance zany tamin'ny teteza mety reny moa dia ohatr'izay ny zava-nisy. Betsaka ny lalàna tao amin'ny assemblée tao no voahitsakitsaka amintsika amin'ny teny izao tsy takona feliny zany fa zavatra efa nandeha hitantsika hatramin'izay teto amin'ny vaovao sy ny fahita lavitra rehetrarehetra. Dia fa maninona moa zany no mihidy ny financement rehetrarehetra. Mbola averiko foana le teneniko teo hoe mijery ireo olona ny ivelan'ireo. Tsy mitovy amintsika gasy ireo hoe fetsifetsena amin'ny varitsinjo tosika fameno kely dia angena. Tsy ohatr'izany ny fomba fijeriny ihany sy fomba fifandraisana amin'ireny olona ireny. Fa amiko zany tsy ho tonga amin'izany izy tsy ho tonga amin'izany satria zavatra impensable zany. Zatra ny lalan-dririny loatra izy fa tsy mety intsony zany amin'izao fiainana iainantsika izao. Mankasitraka be lehibe anao namana Doris tamin'ny fanehoan-kevitra rehetra nentinao teto niavaka ny fanehoan-kevitra satria hatramin'izay rehefa hoe manasa ny Doris Rakoto Samuel dia matetika
focalisena hoe mifantoka manontolo amin'ny resaka raharaha maherylanto manandafy izay vadinao ny resakadresaka fa tamin'ity androany ity aloha raha hoan'ny teto amin'ny sailazoa dia niaraka nanaraka isika fa manan-kevitra dia manan-kevitra ary efa tsinjo sahady ny mety ho avenir ny rakoto Samuel Doris mirary soanao ny amin'izay tolona mbola hoentinao na izana jany toy ireo vahininay isan-kerinandro ato anatin'ny fandarana dia omena minitra vitsy ianao hitondrana ny afatra na io hoan'ny vahoaka izay manaraka atsika satria antenaina fa dia betsaka na manalilira faralahy ireo manaraka ny fandarana amin'izao alina izao na ihany koa ampitaina amin'ny fanjakana satria omaly ianao raha tena ny fitsarana napita afatra mafonja ary tena entitra dia entitra tokoa ao anatin'izay. Ny afatry mahery moa zany aloha no tiako ampitaina kely mba mamela nareo mba hiteny an'izay neny mahery zakainy ny fanagadrana anazy amina zavatra tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny ahatsara ny Madagasikara. Ianao Madame Clémence nanatrika ny fitsarana teny nisy olona be tabe voatonona tao nangataka ny avoka mba hiantsonan'ireo olona ireo tsy natsona ilay izy fa tonga dia nalefa ny fitsarana andrareo ny andrareo ny mahery zaka foana vahoaka malagasy resy mahantra nampahitraina fa za mahery dia hijoro hatramin'ny farany manentana antsika ihany koa tsika indrindra tanora teniko foana moa zay hadidy ilay izy samy mofaty daholo ny azy samy mofaty daholo tsika indray androany fa moi je veux pas mourir idiote tena hoe tsy ametraka inenina hoe eto amin'ity tantara ny fiainany ity raha mandinika zava-misy ankehitriny tsika ren'olona matin'ny Covid maty ny aretina tampoka accident be da be tampotampoka eo ianao dia maty fa aleo mbola tsy tonga izay fotoana izay dia aleo mametraka tantara tsara olovan'ny taranaka efa tena latsaka katereny Madagasikara ireo taranaka faramandimby ireo tena very fanahy tena tsy hita hoe ho aiza ny asa tsisy projection zany ny ray aman-dreny amin'izao hoan'ireo zaza ireo ka dia mankahery dia mankasitraka dia ny amin'ny fitondram-panjakana moa raha izay afatra nomenandry zareo izay efa be izay fa leo isany any ambony any dia etotsika mahita ny toyany fa tany masiny Madagasikara tsika ireo samy manana ny zanahary samy manana ny vavahany koa tsika misy za tena mananjany izany mananjany fivavahany tsirairay fa misy izay vavahantsika tsirairay avy izay dia akinina amin'ry zareo. Zatra tsy karotra tanatin'ity fivahinanana Rakoto Doris Samuel ity Clémence dia tsy Rakoto Doris Samuel vadiny malama ny teto androany fa tena hoe ilay vehivavy mahay izy azy mpandray andraikitra eo amin'ny firenena fa ny okevitra mafonja tena nangalana lesona goavana araka ny teny Clémence rarinirina teo ary dia tena kasitrana be dia be misaotra indrindra mirary soa ihany koa sy mampahery hatrany fantatray fa mahery be nareo kanefa izay raha mbola afaka miteny dia miteny koa tena mampahery anareo ny amin'ny fijoroana dia heverina fa mbola isy ihany fotoana manaraka mety ahafahantsika miaraka ato anatin'ny fandarana. Mankasitraka vahintsika faharoa araka ny efa natsidika teny am-piandohan'ny fandarana dia Ramatoa Jerosolala iresadresaka amintsika mikasika ny olana izay sedrainy ireo mpivarotra eny amin'ny pavillon Analakely fikambanana moa izay mitondra ny anarana hoe Fimpava Mijoro io olana io izay sedrain'ireo mpivarotra moa zany dia efa hitantsika ihany teny amin'ny ainao manjery no renesitsika tamin'ny onjam-peo maro samihafa fa efa ambolana maro izay no nahenontsika sy nandrenesantsika an'izany vahintsika eto ary Ramatoa Jerosolala raisitsika izy miarabanao tompoko amin'ny vahiny ato anatin'ny fandarana Saila sao. Miarabanao Madame Clémence ary miarabanao ihany koa Madame Lely dia miaraba amin'ny teknisianina rehetra ato amin'ny MBS ny tenako. Araka andresana teo manana olana ianareo eo anivon'ny pavillon Analakely efa herinandro maromaro ambolana maro izy io inona ny tena fototry ny olana? Tena marina tokoa ny voalazanao fa nisy olana efa ambolana maromaro ny teo amin'ny pavillon ny fototry ny olana tompoko dia betsaka ny olana betsaka saingy zakana ihany fa tsapanay zany hoe tena lay fanaovana soniana convention zany ny tena fototry ny olana hatreto aloha. Convention ny raha niza nanao tamin'iza sy ahoana ny antsipiriany afahantsika misy mantsy zao vao mijery zany dia mamantatra izy inona marina ilay olana.
amina fikambanana ny fikambanana moa de amin'ny alalan'ny AG irery ihany no afaka manapa-kevitra tato anatin'ity convention ty nefa de hitanay hoe tsy fantatray mihitsy zany hoe inona ny tao anatiny fa efa vita sonia zany le convention zay vao gaga zahay hoe ay nisy convention vita sonia de tao alohan'le convention zany betsaka nametraka fanontaniana inona le izy tsy fantatray mihitsiny vita zany le sonia le convention ny zavatra nateraka le convention niseho teny anivon'ny pavillon no hitanay hoe misy zavatra anankiroa ny tranga teo anivon'ny pavillon voalohany nisy ny régisseur anay taloha ny fandoavana ny ofatsena zany isam-bolana ny ova avy hatrany tonga de ny foanana avy hatrany faharoa nisy tsena nakatona tao anatin'izay ihany koa nisy lista maromaro zany nentina de nisy pavillon zay nakatona tao anatin'izay rehetraretra gaga zahay hoe inona le antony tsy nisy taratasy aloha mariana teto am-pelatanana hoe ny foanana le izy ka mifindra ny toerana tokony andoavana an'le ofatsena de zay zany na tonga le tena olana teo anivon'ny pavillon mariako etona hoe amafikambanana azy zany de tokony hoe ny assemblée générale irery any no manapaka ny fanapahan-kevitra fantatra tsara mihitsy hoe tsy zavatra madinika akory de fampiarana fa zava-dehibe manahaka ny hoe convention ohatran'izany tokony hoe assemblée générale ihany fa tsy nisy le assemblée générale fa tonga de fahavitana signature na convention no nisy resaka convention ianao ny zavatra hita tao ao dia hita amin'ny sary moa zany rehetrarehetra zany de matetika andriamatoa ny tanàna ny anandria citoyen miaraka ampiara-miasa aminy fa izy moa zany manao soni matetika dia mampiseho fanaovan-tsoni fifanaraha-piara-miasa le nataonareo teo anivon'ny pavillon le nambaranao teo ve iray am'ireny hoe misy convention ny raha mpivarotra sy ny commune zany soloany be ny tanàna tena ray zay faharoa miteny ianao hoe ny agerery ihany no manapaka midika ve zany fa nisy olona tao aminareo nitsolatsolana nandehanaka any amin'ny commune nanao soni convention niaraka tamin'ny commune fa tsy ny fampiarana taminareo mazava ho azy matoa le soni tompoko vita de nisy olona zany teo zay ambarako teo amin'ny voalohany teo hoe nisy olona zany hoe hevitra ny manokana nandeha nanapaka an'izay convention zay ka nanao an'le soni de vita soni le izy fa mariako ely tery am'le hoe tsena nakantona zay isorana manokana ihany koa be ny tanàna hoe nivoana le tsena satria hitako hoe nisy zavatra maromaro zany tao anatin'izay hoe tsy de nikola loatra de noho ny nanatona anazy zany zahay tapirean'izay de nivony tsena manoloana an'izay ataontsika hoe fandraisana fanapahan-kevitra tsy araky ny fanarahany be sy ny maro satria ozy tsika hoe ny assemblée générale no amoahana hevitra inona ny fepetra fandraisinareo mpivarotra manoloana an'ireo fiovana rehetra nateraky ilay convention resantsika teo ny fepetra ndraisinay mpivarotra aloha de ny fanentana izahay hoe aleo fitorona akaiky hoe tokony nisy taratasy tonga ty am-pelatanana zany satria ny fandoavana ofatsena tsy vola kely ary mipavy eo misitraka an'izany tsy kely ka tokony nisy taratasy tonga zany ty am-pelatananay manondro manamarina ara-panjakana mazava ny fandoavana an'izay atreto aloha mbola tsisy de ny fanentana zany zahay aloha mbola tsisy andoha an'lay ofatsenanay any amin'ny toerana any amin'ny SMGD resaka SMGD nareo zany hoe tsy mbola nisy fampahafantarana mihitsy zany menton'ny commune mikasika zay fandoavana ny vola makany amin'ny SMGD zay nefa ny raha tokony raha ny fantatray mpanolotsaina aloha namana lelira farala matetika rehefa miresaka ny talepsahana ny resaka fitatana rabola de miteny hoe nantanina moa zany de miteny mihitsy hoe efa any amin'ny SMGD ny fandoavana ny vola io tsy resaka tsena ihany ny resaka parking ny resaka bassin lavoir reto le bloc sanitaire maro samihafa zany hoe le vola kirakirain'ny commune mihitsy zany no arotsaka any amin'ny SMGD izay amam-panolotsaina kosa aloha de mampametra-panontaniana ary anaovana fanamariana ny amin'ny hoe volam-panjakana ny resana kanefa any amina orinasa no alefa ny fitatanana an'izany volam-bahoaka izany izay tsy aradrariny sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fitatanana rabola amin'ny ankapobeny fanamariana kely ihany tiako teneneny ya resaka teo namana lilira farala hoe inona ny fepetra andoraisinareo mpivarotra fa tiako antanina hoe miteny anao teo misy olona nandehanaka any amin'ny commune nanao ny ataontsika hoe fifampiresahana sy ny fanaovana ny sonina convention
io olona io a nandraisanareo fipetra manokana ve a ny satria raha miresaka fikambanantsika de mazava loatra tsy maintsy miresaka hoe statut règlement intérieur inona zany ny zavatra manodidina an'izay no raisinareo ihany koa manoloana indrindra nyty hoe misy olona tsy namenareo fahefana nefa nandeha napakevitra amin'ny toeranareo tany amin'ny commune nisotrany amin'ny fitenenana tsapanay moa zany amin'ny hoe fikambanana anazy a de misy statut mifeny fikambanana am'le iverenako kely hoe amin'ny alalan'ny azerery ihany a no afahana manapa-kevitra zany eto a de tena hoe olona zay zany mijery tena nanaraka akaiky a an'le taratasy momba ny statut momba ny taratasy ara-dalàna zay nitsangana de monsieur a afaka tononoko eto hoe raha kota manana kotonirina Claude a no folo ny fikambananay fa vice-président zany a lay a nanao an'le signature-na convention de tam 28 décembre teo zany a no lany a ny mandahan'le le brao teo aloha de efa nanao an'le fanambarana fataperana fiasana izy zany gaga nefa zahay satria manoloana le zany nandray fanapa-kevitra mihitsy nanao ny fifidianana zany a ny mpikambana atao anatin'ny fikambanana de vita ara-dalàna soma tsara moa zany fifidianana izany de ny andro zahay zany amin'ny fampiresahana hoe tsy mila korontana fa filaminana araky ny resaka ny fanaovanay teny ambe ny tanàna hoe alaminy ny ao anatiny réglé ozy izy any problème ny interne fa rehefa aveo ozy izy elany eo a de makaty amina manao any taratasy vaovao isika de zay zany nahatonga ny olona zany a hoe nanao an'le fifidianana tena ara-dalàna le fifidianana natao tompoko de zay zany ny zavatra nyraisina ny fantanina tiako apetraka mantsy hoe mitenitsika teo hoe nanao fifidianana tapitra tamin'ny 20 décembre ny fepto mpiasandro brao teo aloha tena ny mpandray ny ahoana moa zany ny mpivarotra rehetra ve tena azo antoka fa nandray anjara tao anatin'ilay fifidianana avokoa ary faharoa de sy tomboko kely ihany hoe efa vita moa iny ny fifidianana efa lany ny birao vaovao araky ny teninao saingy raha ny fantatra zany zao de misedra olana vaovao ndray koa ianareo satria mbola mibody toerana ny mpitantana teo aloha Ramatoa Jerysolala inona ny tena zava-misy marina mikasika an'izay le fantaniko voalohany hoe mpivarotra rehetra ve nandray anjara tao avokoa azo porofony aloha fa ny mpivarotra nazo majorité zahay tam'le fifidianana ary tena nanaraka procédure normal ara-dalàna zany zahay nampandalovana isa tokony mariako eto a fa ny isatsokajany zany na ny filoha teo aloha na ny lefitra zany a de nampafantarina daholo tamin'ny alalan'le fisiny le fifidianana nisy moa zany tam'zareo a tsy nandray an'le taratasy a le circulaire nampafantarana ny olona rehetra sy izy ihany ko de nalefanay a par voie d'huissier le izy vita moa zany a de nataonay ara-dalàna tsara hoe manoratra anarana manao signature araky ny fifidianana normal reny zany a le fifidianana nataonay de nahazo a tena majorité aloha le fifidianana natao faharoa eo am'le olana am'le mibody toerana am'izay eo am'le faharoa zany zahay moa nandeha teny amin'ny lampantanàna tamin'ny latsinainy teo hoe idéposé ny taratasy rehetra momba le fanarahana hoe zay lany a eo amin'ilay fikambananareo oetatry amiko izy izy ny be ny tanàna de miaraka manao a ny taratasy vaovao na ny fanarahana vaovao ny fiarah-miasa zay tsy tafiditra tao anatin'ilay nylazay tamin'ny mois de juillet tamin'ny 2022 zany ny teny izy hoe ny arere rehetra ozy izy a tamin'ny covid-19 iny de a mois de juillet 2023 vao payena daholy ory nefa nisy an'le problème na fanidina-tsena de nanantona anazy zay de niteny izy hoe zay birao vaovao izy izy tonga eo a de manao taratasy vaovao a momba an'izay a resaka izay de zay zany noentina eny zany hoe ty valiny ty fifidianana ty zany a no saika mipetraka teny amin'ny lapan'ny tanàna satria fa mivaly ara-dalàna moa le izy kanjo moa tsy voaray teny zahay de mandraka androany zany satria nampanaovana audience vaovao ndray zany zahay tamin'ny latsinainy hoe antsona ianareo de hatram'izao moa zany amin'ny fotoana itenenana eto a mbola tsy voaray zahay de zay zany mahatonga le etaetany fonay hoe tena ambaranay hoe tsy fantatra mihitsy hoe inona zany le tanjona ao anatin'izay satria mibe ny tanàna miteny hoe réglé miréglé zahay nefa misy taratasy mivoaka indray ihany hoe ny teo aloha ihany mbola mitantana ka tsy fantatra ihany ko hoe inona zany ny ao ambadiky le izy a sy ny tiana ambara ao ambadiky le izy zay ny tena alahelonay hoe nahoana no mbola misy an'izany hoe réglé le anatiny
ndraiglena ny tao anatiny hoentina ny vokatra mbola misy taratasy mivoaka indray a hoe any borao teo aloha indray a no mbola mitantana ny fikambanana ianareo raha teo mbola tsy raisina mbola tsy voaray zay mihitsy zay mbola tsy voaray mandrakizao itenenana zao maheno ny resaka ao eto madame Jerosolala dia matsiaro ny olana ihany koa izay nanatona ny lehibe na coopérative pitaterana ny tenako ndray andro zay a mitovy tsisy valaka am'izao mahazo anareo anivon'ny pavillon zao de tsy inona fa ny hoe misy ny fandaminana anatiny izay ataony ny nareo zao ny amitsena ny endry zareo any anatin'ny sehatra fitaterana fa ny commune no mitady anao atao hoe letrezana ve sa hoe didiko fe lehibe ny amin'ny hoe ity olo ty ihany no fantatray ity olo ty ihany no tiana iarahana miasa de mini manakipy maso na mini tsy mignorer mialatsiny am'le fiteny amin'ny teny frantsay anilay fandaminana anatiny araka ny teneninao teo izay efa misy teny iarahana ny maronisa ao anatin'izay zavatra ka zany zavatra zany tsy azo atao tena tsy azo ny commune atao mihitsy zany zavatra zany satria ny anjaran'ny commune de mandamina mandrindra miantoka ny afahan'ny commune misitraka an'ilay vola tokony hositrahany amin'ny alalan'ny tsena sy ny ireo rafitra samihafa eo ambany fifehezany fa tsy anjaran'ny commune mihitsy ny miditra ny lalany anatiny fandaminana anatiny na any amin'ny sehatra fitaterana io na aty amin'ny sehatry ny tsena hoe ity ihany no fantatray ity ihany ny tenay satria raha manao an'izay ny commune de lasa manao ny atao hoe fanapara-pahefanana ny abus de pouvoir ao anatin'izay tena tsy azon'ny commune atao mihitsy zany zavatra zany ka anaovana antsoavo kosa ao amintsika ao ny nivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo ny amin'ny hoe rehefa nanao fifidianana zany no fimimpava mijoro efa misy rafitra eo misy statue raha tsy diso efa mivoaka ny récépissé anareo de zay olona manana ny récépissé no tokony iarahana miasa ny convention efa tsy akasitrahana mpivarotra de tokony averina volavolaina vaovao indray fa tsy tokony anaovana didy-jadona tahaka izany akoatran'izay manoloana an'izany zavatra zany ara satria atreto aloha iny alohany zany ny atao hoe teny fanamariana avy aty aminay mpanolontsaina fa ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao de misy an'izay fibodona toerana misy an'izay finiavan'ny commune tsy rarahanareo fa te ametraka foana nyty olona izay nanao fifanarahana niaraka tamin'ity inona zany no ataonareo eo anivon'ny fimpava manokana manoloana an'izay tranga izay ny ataon'ny fimpava manokana zany de anatin'le taratasy eny amin'ny commune zahay de rehefa voapetraka somatsara ny taratasy avy any amin'ny commune de miroso amin'ny asa zahay zany ny asa zany zay asa rehetra nangatahanay rehetrarehetra zany de ho totosainay avokoa mankasitraka lehibe anao Ramatoa Jerosolala mivahiny tato anatin'ny fandarana sailina zao tamin'ity alina ity anao moa dia ampatsahivana fa filohan'ny fimpava mijoro fikambana ny varotra eny amin'ny pavillon Analakely isika rehetra izay manana olana tianareo ifampizarana ihany koa ampijery ampitantana amin'ny rehetrarehetra zay manaraka n'izao fandarana zao dia asaina ianareo tsy salasala iantso ny larana zay ho avy eo moa any faraparan'ny fandarana any fa raha fehezana zany ny zavatra izy nentin'ny vahintsika teto de hoe misy ny olana satria misy olona ny fanaraka tamin'ny commune tany nanoso ny convention votoatin'ny convention tsy natao teny iarahana tamin'ny mpivarotra ao anatin'ny fifanarahana misy resaka SMGD ao resaka hoe fandoavana ny volan'ny aba-tsena sa ny mofa-tsena any amin'ny SMGD kanefa ny commune tsy mamokatra amin'izao taratasy fanamarinana sy toromarika mazava izay mariana aloha fa azo enjena araky ny lalàna zany fa za manokana de miteny zany aloha eto na manalira faralany amin'ny hoe iny isany efa nitorinany be ny tanàna izany hoe tsy manaraka lalàna mihitsy ane zany hoe vola alefany amin'ny société zany ka izany zany ny andrasan'ny mpivarotra nefa ny hoe avoay raha ilay taratasy mazava milaza hoe ny commune de mampafantatra anareo mpivarotra fa manomboko zao de any amin'ny SMGD no andoavanareo ny ofa-tsena sy ny sisa mikasika an'izay de zay zany aloha amin'ny ankapobeny raha tsy haiko raha nisy adiny koa ay de isan'ny fitaraina mpivarotra ihany koa moa zany le hoe tsy ekena le fitsapatsapahany commune any anatin'ny raha anatiny izay tena tsy azo atao mafisina ihany zay na manalilia tsy azo atao mihitsy zany zavatra zany fa marina fa eo ambany fifehezan'ny commune ny sehatra maro samihafa antsena ny fitaterana sasisa fa misy fetsany misy fetsany ny fahefanana anany commune fa tsy de hoe inona korika de anao didiko fe lehibe ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany irina fa tena misy mahare
ary misy miaino zao resantsika zao raha mato jery solala satria zava-dehibe ny afatra ampitainao noho izany marina fa efa nankasitrany ianao teo ny amin'ny vahiny ananao fa hoy hoe mety misy ventikevitra tena tianao apetraka afatra mazava am'tiananao zay rehetra tena tianao satria inoko fa zay rehetra mijery tokony azo tsara hoe inona lay etaeta ary tena tiatsika hovova ary antony tonga an'izao fiakarana teto amin'ny plateau ny Sahila zao izany eto zany zahay de manentana ny rehetra iandro ny taratasy aho tonga any ampelantanana zay tena malazava marina sy ara-dalàna zany hoe atina ary ny fandoavana ny vola tsy mila valiny akory zahay hoe mila vaniny hoe tsy te ando ny fatsenanay fa efa te ando zahay fa le taratasy zay efa ny fanarahana hoe tokony ho tonga aty ampelantananay no andrasanay fa misy manko mandika hoe tsy te ando tena te ando zahay ary efa vonina mihitsy ary zay no mifanarahana avy aloha hivarotra amin'ny krismasy fa rehefa aveo de mba mandoa ny fatsenanay de miandry ihany koa zany zahay ny taratasy zay ho atao ny amin'ny ben'ny tanàna amin'reto borovaovao zay lanydreto ya de am'izay mazava tsara ya misaotra betsaka anao de mametraka ny mandram-pioana arahanay akaiky ity raharay zay mahakasika anareo mpivarotra ny pavillon analakely ity zay amariana foana moa amafisina namana lilira faralava efa ela telo volana mois d'octobre maromaro ihany zay fotoana na ianonanareo na hitananareo ny tabataba tery amin'ny teny amin'ny anao manjery teny fa de mahagaga ho any commune de ohatr'zay foana koa hoe inona ny antony tsy amahana n'lay olana ao anatin'izany zavatra somary adiniko kely tsy mila vaniny zahay fa le angatanay zany le taratasy tonga te ampelantananay mazava satria ny ekendry zareo andefasanareo fa tsy vairibal fotsiny mifindrarina mifindratsi le toerana fandoavana de manana fiche d'abonnement zahay tomboana ara-dalàna amin'ny cachet rouge mahazo quittance zahay ho sara le fandoavanay le ho fatsenanay fa tsy reçu taka ny fanomeandry zareo ao amin'ny SMGD zay mba tena hoe teninay zany tsy piako kely zay hoe tena normal be nareo raha mitaky an'izany satria ny antony raha SMGD tokoa moa zany no manome an'ilay reçu cachet manga zany no ampiasaina no miasa ara-panjakana nefa ny resahana le vola rehefa aveo ny zavatra isy mantsy de zao mety besaka aloha mety efa tratra mandoan'izay vola ny amin'ny SMGD fa ny zavatra hitranga rehefa tonga andrapitso raha fakapitso satria ny vola tokony ho versena any amin'ny trésorerie municipale de ho avy amin'izay rehefa aveo hoe nareo mbola tsy nando an'le vola nandritran'izao volana proof no entinareo nefa ny facture tsy araky ny izy de iteraka olana goavana zay rahatr'izay zany le hoe sao de sanatria vovava le hoe après moi le déluge sy ataonareo amin'izay rapitso fa zaratiko kely zay teninao zay madame Clémence le resaka hoe fandoavana an'le izy amin'le quittance na hoe omeny anay zany hoe raha orinao na ohatran'izany mety tsy voamarina mihitsy hoe voaloha ve ty aninareo ty sa tsy voaloha ty hofatsenanareo ty de zay zany nitakinay mba taratasy mazava manahaka ny fandoavanay hatramin'izay zany fa tsy mila vaniny fotsiny zahay hoe matoa zay mandoa de misy takalony ohatran'izao ara-dalàna mba ite ampelantananay zay fotsiny tena angatahan'ny olona zany fa tsy hoe tsy fitiavana hoe tetsy ando fa mba misy takalony taratasy ohatran'ny fandoavanay hatramin'izay zany no aloha afana manamarina tsara hoe voaloha tsara le zavatrareo satria mankony ny ben'ny tanàna mandalo fa mipavion eo foana ary mipiasa eo foana ka zay zany nitakin'ny olona mafy de mafy mihitsy hoe mba ho zay taratasy ara-dalàna zay mba hanamarinana marina fa voaloha le hofatsena ary zany no antony mialatsinina manalilira faralava zany no antony mahatonga an'ilay hoe iresahanay foana mikasika an'io resaka société io société io tena tsy manara-dalàna mihitsy io ary zany zavatra rehetrarehetra zany ane de efa proof satso zany tendeninao zany raha matolala hoe misy zavatra ambadimbadika zany fa raha resaka taratasy ohatr' zany hoe de ho sarotra ve ny amoaka an'izany raha tena zavatra ara-dalàna marina le izy fa matoa zany misy fandrirarana sy ny sisa de ao raha ao anatin'izay izy koa ane tsy hoe zavatra sarotra be le tediavinareo zavatra lojika zavatra farany kely indrindra ary zavatra efa natao zay matsandra rahan'io satria hitanareo zao na de resaka mety mivoana kely ty fa resaka kely ohatra hoe resaka jirama de tonga avany misy zavatra micumule be mihoatra ny eritreretinao de mety hosatrana zavatra tak'izany ianareo raha ndeha atao hoe miova ny fitantanana raha pitso raha fakapitso ianareo SMGT nandoavanareo vola raha teo fa tsy nirotsaka tany amin'ny kitapom-bolan'ny commune aiza moa ndrosia mpanjakana manamarina fa nandoza tokony aloha nareo ianareo dikan'izany everiko fa
tsy haiko hoe ianareo ve zany le lazaina mila vanina sa izy ny tena mila vanina ao anatin'le tantara fa hoe zavatra tsotra be zany zavatra angatana zany araka ny nampanantenanay amin'ny rahavavy teo satria akoatra no hampanolotra ny fandarana anay dia mpanolotsainy tanàna izahay dia mampanantena fa hanaraka akaiky ny raharaha io ary dia manasanao moa zany hoe ampita hatrany ihany koa ny fivoaran'ny toedrarah ao anatin'izany mankasitraka ny vahiny tato anaty fandarana makasitraka lehibe mankasitraka madame Clémence dia mametraka ny velomanao ihany koa mametraka ny veloma mandram-piona dia manatraka veloma ho an'ny mpiainy rehetra ny MBS sy ny mpijery ya resaka commune tsika namana lilia dia ndehtsika iresaka lalana satria ny lalana zao dia isan'ny tena mampimenimenina ny vahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo misy vidéo reportage angamba tena malaza azy kokoa fa na dia dina somary matsikaiky ihany le zavatra nisy tato anatin'izy ity nanamarika antsika namana lilia dia tsy inona fa dia hoe nanontaniany mpanao gazety ny aby ny tanàna omaly izy iny angambany mikasika indrindra nyity lalana simba manerana ny tanàna Antananarivo ity dia toy izao arahantsika manaraka izao ny valiteny izay netiny tamin'ny mpanao gazety ny ABC ny fanadidina raha teo notsongaina tao anatin'ny fahitalavitra eo arahantsika fetrany tsy nahazoba fanazavana momba ny fanamboarana ny lalana eto an-drenivohitra ny be ny tanàna nay nandria tsy toaina nanao taridositra izy rehefa nanontaniany mpanao gazety androany ary toy izao ny valiteny fohina valy ny fanontaniany ny mpanao gazety ay be dia be ny olona efa miresaka momba ny lalana ka antonga tokony tsisy afaty zany tokony andraikitra voalohany monsieur le maire ahoana ny fanalevana misy tena politika fotikerany Madagasikara miteny ho azy ny fanadidina izay narahantsika teo iny namana lilira faralava dia valiteny anavina ny nataon'Andriamatoa be ny tanàna rehefa nametrahan'ny mpanao gazety ny ABC fanontaniana mikasika nyity resaka fanamboaran-dalana sy ny faratsy ny lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo ity valiteny ihany koa izay hitantsika teo fa dia anaty fitsoahana tanteraka ary izay koa moa no ataontsika hoe fanamarena nataon'ny mpanao gazety ao anatin'ny fanadihadiana iny inona moa fa dia mitovy amin'ny Andriamatoa prime ministre ihany koa rehefa nametrahan'ny mpanao gazety ny MBS fanontaniana mikasika le resaka motion de censure sy ny sisa tamin'le farany teo zany ny zavatra misy tompona andraikitra eto anivony fahadidian'ny tanàna Antananarivo ianao ny olona menimenina eraky ny tanàna fa dia tahaky reny ny valiteny hoe eraky Madagasikara an'io fahasombany lalana io hoe ny andrasan'ny mpanao gazety nefa dia hoe mety manahoana mety programme mpanamboaran-dalana misy ve ny vola manahoana ny ezaky ny commune ao anatin'izay fa dia inona rahantsika teo iny namana lilira faralava dia valiteny anaviny no nitranga ary ao anatin'izay ihany koa moa iny resahan'ny be ny tanàna hoe ritra ozy ny kaisy ny commune zay le ndresahany tamina fahitalavitra ya ritra ozy ny kitapobolan'ny commune tamin'izy niakatra tamin'ny fahitalavitra anankiray zay angambany mety hoe olana satria efa nisy fanadihadiana ihany koa nanarahana an'izay hoe sahirana ny commune tsisy ny vola nefa dia nampandalovana tao amintsika amina lilira faralany convention resaka convention tsika niaraka tamin'ny mpivarotra teo fifanarana niaraka tamin'le orinasa ty orinasa municipal ty mantsy dia tena olana goavana mihitsy izy ireto orinasa Smevana société municipale d'entretien des véhicules hoe isahana ny fanamboaran-dalana ao amin'ny tanàna Antananarivo kanefa dia hatramin'izao aloha tsika zany dia tsy mandroso mihitsy tsy mihetsika mihitsy amin'ny resaka fanamboaran-dalana ary mikasika an'izay resaka tsy fahampian'ny vola izay dia na tsy fisian'ny vola mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy dia vao teo zao namana lilira faralany fanena tamin'ny mpiasan'ny commune ary tamin'ny latsinainy nisy mpiasan'ny commune ny antso dia mitaraina mihitsy hoe tsy nahazo karama hatramin'izao ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo hatramin'izao tsika miteny zao le izy moa zany Clémence Rarinirina hoe mandinika ny fiarahamonina tsika mijery ny zava-misy tsika fa mpanolotsainy tanàna sika ka izy ity dia tonga bakivaky io izy ity ka sady marary no mamenatr'olona miverina amin'le resaka lalana teo fa le izy angeramba somary hoe le any amin'ny sisisisiny tsy manina fa zay tany alehanao eo apototry na Ambojatovo aza eo amin'ny commune aza dia tena hoe ny tena mandreraka ny dia ny olona tsy mahalala hoe iza ny mpanatanteraka dia iza ny mpanaramaso Clémence Rarinina fa izy ny olona nareo amin'ny commune ao zany ahoana eo ary ianao sahirana ny valiteny nefa dia tsotra sady anavina dia raha miresaka tsika hoe tsy fisiana vola ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune Clémence Rarinirina dia andeha hampatsiahy kely anao hoe tadio tsara fa ilay société municipale de gestion digitale ne ka omenany 300 isanjato ny volan'ny commune dia hoe aminao hoe azo apetraka ve fantany hoe normal sa tsy raha tsy misy vola amin'ny commune fa roa manarakarak'izay tadidio tsara fa ny vola ampidirany tsena sy ny parking aza dia nanomboka eo amin'ny 700 isanjato izy io tao anaty convention Clémence dia mety efa miakatra hananinanika ny 500 isanjato izy satria efa roa taona teo eo izay no nisy iny rofy ny SMGD avokoa ahoana moa normal be amiko ny filazana hoe tsy misy vola ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune etsy andanin'izay
azadinoana fa ty SMGD resantsika ty ary nahitanay raharaha be mihitsy izy ty de anisany nenjehana mbola hanenjika ilay volany knapo saraiky 20 miliara ariary aoka atsika tsy omora hanadino ny tantara ary de zay zavatra rehetrarehetra zay de mazava be tsotra be ny fehiny hoe normal raha lazaina fa tsy manambola ny commune Clémence Rariny raha miresaka SMGD zao tsika de niresantsika teo hoe profo mitoaka amin'ny tenda ny vahintsika farany teo hoe niresaka mikasika ny hoe an commune zany mampirisika mafy andro mpivarotra hoe arotsay aty amin'ny SMGD ny vola de nefa n'le vola ve manaraka ny lalàna ve manaraka ny orthodoxie financière ve ny fandefasana n'iny makany satria vola bahoaka io vola miala ny am'paosiny vahoaka vola panjakana io resahana io zany rehetrarehetra zany normal be ny ireo olona mpandovola amin'ny commune raha mametraka fanontaniana mikasika an'izany ary raha miresaka an'izany fampatsiahivana zany ianao na manalilira faralahy de tena vao maika mampametraka fanontaniana tokoa ny amin'ny hoe le vola 300 isan-jato zany rofin'ny commune vao amin'ny SMGD vola mpivarotra terena alohany amin'ny SMGD le fifandrifiny zany zavatra rehetrarehetra zany manahirana zany ho an'ny olona mpandovola amin'ny commune indrindrindrindra satria raha resaka hetra raha de any koa zany mirotsaka zany resaka hetra izany satria io rehefa resaka recette na fidiram-bola amin'ny commune rehetrarehetra mijery atsika zao ny mpanara-baovao de mahatsiaro hoe tena zay zany le hetra be nalaina amintsika zany de lasany koa zany le izy ary amin'izao fotoana zao raha miresaka lalana teo tsika na manalilira faralahy lojika ny ponina amin'izao fotoana zao raha mitaky an'le redevabilité na le tamberina ndraikitra hoe aiza fa maninona takina takininona zay asena milahatra zay eny amboribory tany hoe manaova réclamation io etra io afaka ataotsika asitsika bâtiment io afaka mbola ifampiresahany io sisa nefa jereo ara le lalana le lalana andehanan'le olona isan'andro rehefa tsy mandeha tomobile ny olona de ifiritiany rano ny olona satria mandeha ny lalana izy de ifiritiany rano maloto izy zany zavatra iaina amponina Tananarivo ka aiza ho aiza amin'izany faharesana ndraikitry ny mpanatanteraka eo anivony commune urbaine Tananarivo fa marina be ny tena manalilira faralahy teo mba tsy ho afangaro atao anaty sobika refa ny anjaranay de mampaneno lakolosy amin'ny mpanolotsaina anay misitona lakolosy ny amin'ny manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ny amin'ny hoe ito misy olana fa ao ity misy zavatra mitranga jereo fa ny anjara miparatanteraka eo anivony fiadidinan'ny tanàna no manana ny tetibola no mikirakirana zany resaka vola sy ny sisa izany ka mandray ny andraikitra mifanamboarana sy ny fijerenana zany mahasomponina isatsokadiny zany ary andrasan'ny ponina raha teo zany zavatra zany na manalile ka rehefa misy mantsy Clémence Rariny ny olona zay manaitra ny sain'ny tompona andraikitra tahaka zao na mampaneno lakolosy araka ny resahanao teo anakiroa ihany ny vahaolana na enona le olona de tanterahany zay lazainy de vany olana na akatona ny vavan'le olona na rehefa tsy mety mangina le olona de tapenana ny sofina tsy iaino inona tiako lazaina ao anatin'izay ny tabataba iny asika mahakasika an'ireto société municipale rehetrarehetra natsangana be de be reto hoe nomenina niakatra plateau ana fahita lavitra ravavy eny antsika senao ny tabataba mahakasika an'io zavatra io de andoharytsika anao jery todika vetivety malakilaky fotsiny iresaka SMGD tsika société municipale de gestion digitale mitoky amin'ny tenda vao hitantsika teo ny vahiny ny resaka mahakasika ny olana hoe na de resaka fiinformena officiel an'ireo olona zay hoe famondranana ny fandoavam-bola makany amin'ny SMGD aza tsy misy quittance angatahany olona ho fanamarinana ny volana alohany raha rosi tsotra zay tsy araka ny eritreretin'le olona no le faritsekeny zany mahatonga ny sakana tsy andoavan'ny vola aiza zany ny fahombiazan'ilay SMGD ijeritsika SMEF de hoy hoe tsisy tsy mitabataba makasika ny faratsiany lalana eraka Tananarivo naiza miasa ve zany le SMEF fatelo andaotsika iresaka SMA vao resaka any izy ty satria ifonako fa misy mpanolotsainy tanàna tsaroko foana rehefa miresaka SMA nanankinana ndraikitra goavany ianareo raha misy ny zavatra nanankinanareo any ramatoa Lalora Valomanana tamin'ny itondrany nefa de tsy nomena fa afahana hiasa malalaka izy tamin'izany fotoana zany satria tsy miray loko tsy miombon-dalana amin'ny fitondrana fohy be de ty resaka fako ty fa Clémence Rariny tena tendrombohitra fako sisa zay angamba no azoko ilazana zay tany ale indrindra mo mandeha ny rotsakorana tena lasa piaramonina miaraka amponina Tananarivo ny lalomanga sy ny loto sy ny aretina rehetra de hoy hoe les sociétés municipales d'assainissement natsangana hanao inona
tena mipetraka ny fanontaniana ataontsika ny évaluation dia anjaranareo mponina Antananarivo izay mijery an'ity fandarana ity no miteny hoe rariny ve raha nitabataba izay miravavy tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe hapety sy tsy hapety ny fitsanganana izao société municipale rehetra zao sola dia lasa ilay fitantanana ifindra ny tena mahamaika antsika fa ilay tena asa tsy tanteraka akory hoy ny fitenenana hoe mpifankatia tsy mifamarafarana adiny hafarany fa amiko tena zavatra tsy mifamarafarana reto société municipale reto dia zao ny vokany androany Clémence Rarnireny ary io resaka société municipale io tamin'izany fotoana na manalilira faralahy tsaronao tsara tamin'ny volana aprily 2024 akoatra n'ireo efa fandikan-dalàna marobe ny kitranao trano marobe ny fanaparam-pahefana marobe izay nataony ny mpitantana ny tanàna no isan'ny antony le nitarika ny tenako tamin'izany fotoana tena hoe ny teny hoe tena tsy rariny intsony zao fitantanana ny tanàna izao tena tsy mendrika ny eo amin'ny toerana intsony andriamatobe ny tanàna inona ny vokatra izany dia reny rana nahita reny fa dia samborina ohatra amin'ny vorokely ny tenako tery akoron-drano mbola tsy nantanteraka n'ilay fiantsonan'ny fampahafantarana ny vahoaka ny amin'ny hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fitantanana ny tanàna sy ny mponina ihany koa tsy afaka mitondra ny etaeta ny mikasika ilay fitantanana ny tanàna amin'ny ankapobeny avy hatrany dia ny samborina teny amin'iny faritra akoron-drano iny ary rehefa avy eo nandeha ny fisamborina nanentina teny fiadanana dia avy eo nandeha ny raharaham-pitsarana ny zavatra nitrangana avy eo na emitra imbe dehibe amin'izay na emitra inenina ny fiakaran-draharaha omaly vao nandeha zany raharaham-pitsarana izany ary tao anatin'izay dia mitehitehiny kely fotsiny any amin'ny hoe mipetraka tsara amin'ny fanamariana izay nataon'ny mpisolo vava ny amin'ny hoe ary sorako foana moa zany eo mpisolo vava iloara teo efa maefa mijoro mpisolo vava Eric Rafidson sy maître Entso avy amin'ny cabinet maître Olala izay tena nametripetraka sy namansipantsika ny amin'ny hoe rehefa iza dia samborina lazaina fa tsy manana azo alalana sy nanao hetsika an-dalambe rehefa iza dia tsy samborina satria tao anatin'izay herintaona izay mialatsiny fa tena resandry zavatra izay na manalera faralahy mifampitohy ihany ao anatin'izany ny raha tsika nahita teto ny mpiarony zony mpanjifa nytariany Eugène be moa fiteniny presaka ny anaty tabajotra tserasera nidina nitarika olona teny an-dalambe teny amin'ny 13 mai tamin'izany fotoana tsy nisamborina tsy mibataina fa dia natosika moramora ny azo ny taxi be 119 mipetraka ny tantara mirakitra an'izany ny sary mirakitra an'izany ohatrohatran'izay ihany koa re zao vao narahantsika tamin'ity faraparan-taona fiandohan'ny taona teo ny any Bongolava ny maire mitaky ny fanesorana ny préfet avy eo indray ny député sy ny maire indray mitaky ny fanesorana ny gouverneur eny an-dalambe ny anaovana zany rehetrarehetra zany tsisy autorisation tsisy ninona nefa dia tsy misy ny fisamborana tsy misy ny fiakarana fitsarana ary dia izay ny teneniko hoe tena mipetraka tsara mihitsy ilay fanamariana izay nataon'ny misolo vava hoe rehefa iza dia samborina sy toriana rehefa iza dia avela malalaka satria ny mpitory tao anatin'ny tiraraha ty na manalili dia ny fanjakana izany hoe ny direction législation sy ny contentieux eo anivony primature no mitory ary dia tena tsy nahitana valy moa zany ny solotena izay nalefa niaro ny fanjakana tao anatin'ity fitsarana ity manoloana an'izany fanontaniana izany fa ny tiako tenenina zany hoe ohatrohatr'izay le zavatra misy matotonga tamin'izany dingana izany dia tokony mahita kosa ny fanjakana ny amin'ny hoe tena matony mpanolotsaina mitabataba matony mpanolotsaina tena efa tsy vitany intsony tsy vitany misitona lakilosi intsony fa tonga midingana tahaka ireny tena efa tsy raro intsony ary rehefa nisy an'izany hoe tao hoe raha misy andreny fitoriana ireny anga dia kajiana sokajiana hoe fanakombonam-bava ny tiana atao dia io ara le zava-misy amin'izay araka ny tenenao teo na manalilira faralahy tendrombohitra fako no hita eto amin'ny tanàna Antananarivo lalana lavaka misy lalana zao no misy eto amin'ny tanàna Antananarivo fa tsy lalana misy lavaka tsony dia zao fahalovana tanteraka ny misy eto amin'ilay tanàna Antananarivo ary tokony menatra marina be ny teninao teo ireo izay nanenjika ny be ny tanàna teo alohany amin'ny hoe tsy nahavita ny asany fa pira noho ny zavatra tena hoe no heverina hoe tsy nety ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tena tsy mendrika ny mponina Antananarivo. Mamerina kely an'ity antso ity Clémence Rarnireny mamela ay ianao satria miresaka lalana sy commune isika fa dia tena maliro ny sofina ary ampitaiko fa sao dia mba voarainy tompona andraikitra ihany fa misy an'iny lalana midina avy any Ankatso mamakivaky ny cité universitaire Ankatso 1 Ankatso 2 iny efa vita soma tsara pavé moa izy iny ary nanao antsoavy tamin'ny Facebook tamin'izany fotoana izany hoe maninona raha tohizana hatraty Antsamamy satria io no tena lalana be mpampiasa indrindra sy mampimenimenina fa amintsika miteny izao dia tsy vita ny fako tsy fako ny eo amin'io lalana io fa tena
presque tsy azo ale intsony vao tamin'ny malomaraina ny nandalo teo ary ny tangorony amin'izay rehetra teo hoe tena mba tabataba sy antsoantsoa zavatra ka dia ampitaina amin'ny tompony andraikitra ihany averiko foana ihany hoe andraikitray ny manara-maso mahita an'izay zavatra ilaina avy any am-ponina ary dia mampita an'izany ammpanatanteraka everiko fa mba tsy ho antsoavo antany foana zany fa dia tafapakany aminareo tompony andraikitra fa dia tena mijaly tsy azo ale intsony nefa misy karazan'olona tsy afaka mivoaka raha tsy amin'ny alalan'io lalanyio tsara mba ifampijerevana zany zavatra izany Clémence Ranirina. Ya, zay ny lava zay ny fohy namana Lilira Faralahy be deabe ny vaovao nentina taminao tao tanatin'ity fandaran'ity androany alina teo ny vahintsika namana Doris Rakoto Samuel nitatitra tamintsika niresaka tamintsika niresadresaka sy nitondra ny heviny mikasika ny fahitan'ny raharaham-pitsarana sy ny fahitan'ny raharaham-pirenena teo ny mpivarotra eny amin'ny pavillon nitondra ny olana izay mianjady amin'izy ireo izay mbola tsy mety voavaly ohatra eto ary namaranantsika ny fandarana teo dia ny firesadresahana mikasika ny olana tanànan'Antananarivo izay tsy afaka lalovantsika fotsiny satria mampanolo-tsaina antsika dia manana didy koa isika namana Lilira Faralahy amin'ny fitaterana sy firesahana an'izany na dia ho fanaovana an'ilay fampahafantarana sy fisotonana lakilosy araka ny tenentsika teo mba hisin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpanatanteraka isorana be deabe isika ny tany tokantrano rehetrarehetra tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tsy nisaraka taminay tamin'ny dialina ity makasetraka be deabe any faly ihany koa teo amin'ny lafin'ny teknika namana Lilira Faralahy ianao no ameko ny fitenenana amarana tanteraka ny fandarantsika. Anterina trano ny fampahafantarana antsika fa azonareo tsirairay avy atao ny miantso any amin'ny rahavavy raha misy tranga manahirana anareo misy vaovao tianareo ampitaina ny raha tsika nahita teo ohatra reny ny zavatra niseho reny endrika izany raha teo ilay vahiny izay niraisintsika androany dia ampatsahivina feo ambany io ny laharana azona ny Clémence Ranirina sy ny tenako Lilira Faralahy etsy ankilany dia azonareo atsoina amin'ny fotoana rehetra izany raha toka manana etaeta ivahiny atao anaty fandarana ianareo izay mirahavavy kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarantsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy.